Mifanohitra tanteraka satria dia kely ny finoana amin'ny hisian'ny fifidianana amin'ny taona 2024 io kosa nambarana Andriamatora Rasolo Andre manam-pahaizana manokana momba ny politika araka ny fomba fijeriny moa dia mikorotana tanteraka ny fiarahamonina eto amintsika amin'izao fotoana izao ary tiana ny atotosa izany fifidianana izany amin'ny taona ho avy dia tokony hiverina andatabatra boribory ny mpanao politika ary anitsy ny tsy mety rehetra fa ny hokevitra ary. Fanontaniana aloha dia tokony hapetraka amintsika mpitondra fanjakana ny vahoaka malagasy hoe inona ny tiantsika atao ho any amin'ny fifidianana ve tsika amin'ny 2013 raha izay zany ny zavatra tiantsika atao dia tsy mety zao zavatra ataontsika amin'izao fotoana izao satria misavoritaka daholo ny raharaha enim-bolana mialohan'ilay fifidianana amin'ny 2013 ny ao anaty fanjakana fandakakaro vahoaka sepotra miady amin'ny fahatrana sy ny tsy filaminana tsy fandriampahalemana manao zay samy manao zay avelona azy mitady zay zavatra hiatsapazana tsy mahita ka misavoritaka mihitsy ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao ka raha hoe zao fiarahamonina zao no hitondra antsika makany amin'ny fifidianana amin'ny 2013 dia hitako hoe nofinofiana. Ahoana moa ny ahafahan'ny communauté internationale ohatra no tonga dia hoe hanampy antsika na hanao an'ilay fifidianana azy satria hita fa sanganehana sy sakin-javatra mihitsy ny firaisambe fianakaviam-be iraisam-pirenena manoloana zao fihetsikitsika zao sahiran-tsaina ny zareo hoe ahoana ary zareo azy hoe anampy tsika kefa ohatra ny tsy vonany roso anatin'ilay izy ka zay no ataoko hoe aza-tsipy any amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena baolina fa resaky ny samy malagasy io inona ny tiantsika atao dia mifanaraka tsika ary ilay hoe itsika io dia fa mazava angamba fa tsitsaka eo na samihafa tsitsaka eo na tsy mitovy isika io ke olona samy manana ny olona hotoanany ka zay tsy fitovitsika izay mila rindra mba tsy hoe famonoantsika fa miroso ao anatin'ny fifidianana tsika ao anatin'izay tsy fitoviana izay.